Izay ny amin'ny vaovao io fa mahakasika kosa indray ny fitokoana ny prakitra raha eo anivon'ny fitsarana raha tsy vita ny soni ny taratasy ny fangatana izy ireo dia mitoy ny fitokoana ireo prakitra raha ny fitsarana manerana ny nosy io no tapaka nandritra ny fivoriam-betsy ara-potoana no tanterahan'izy ireo androany raha ny fantatra moa dia tsy hisy ihany koa ny service minimum eny anivon'ny fitsarana. Mbola noho ny fitokonana ireo prakitra raha ny fitsarana manerana ny nosy io no tapaka nandritra ny fivoriam-betsy ara-potoana ny tanterahan'izy ireo androany raha tsy vita soni ny taratasy sy ny fangatan'izy ireo tsy hisy ihany koa ny service minimum. Tapaka teto androany zany rehefa nivory ny greffe rehetrarehetra ny solon-tegna manerana ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny fivoriam-betsy ara-potoana zay natao vonjimeka androany dia tapaka teto fa tsy mijanona ny grevy raha ohatra ka tsy efa vita sonia ny zavatra efa nekena agny amin'ny ministera raha vao mivoaka le sonia androany dia miverina miasa zay rapitso raha vao mivoaka sonia rapitso miverina miasa afaka pitso zay no tapaka teto ny fanarahana tamin'ny greffe rehetrarehetra marihina fa tsy ny bureau ihany no nanapa-kevitra zay no antony nilagna ny fivorim-be tsy ara-potoana mba hanapa-kevitry ny be sy ny maro ka rehefa natao zany ny fifidianana teo lany angamba olona nankitelo ihany tagnatin'izay rehetrarehetra nivory teto no nanan-kevitra hafa. Nanamafy izany fitohizan'ny tolona izany ireo solitena ny prakitra raha avy any amin'ny faritany. Mbola migrevy zay ary mbola manamafy foana ny tolona zay ataon'ny syndical amin'izao fotoana. Ohatran'izay koa zany zaho eny fianarantsoa dia mbola manohona ny tolona aty ary izay tsy hijanona raha tsy mivoaka ny signature amin'izay zavatra ny fanarahana. Sahalan'izay avy any Tomasina zany rehefa nanomboka tsy grevy ty rehefa niarany teny ary niarana anaiky zay niakatsy aty fa tsy mijanona ny grevy any Tomasina raha tsy mivoaka ny etetena greffe rehetrarehetra manerana Madagasikara. Miandry ny fanaovan-tsony ny tompon'andraikitra misahana ny fangatan'izy ireo araka izany ireo prakitra raha tsy ahivina dia ny fampakarana ny tampokarama ny fandoavana ny tampokarama mandritra ny 5 volana izay tsy voaloha.